PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques, renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel Suruariv. vous présente Ni Vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. brillant ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Ny voaka ny fonjy ireo voarory tamin'ilay raharaha volamena 7 kilao sary natao Komoro ny farany volana desambra 2024 lasa teo. Fanontaniana apetraky ny maro manoloana izany dia ny hoe iza no mahana ny marina amin'ity raharaha ity. Ny ministra teo aloha Imbikery Laza ve sa ny Premier Ministre? Fantatra avokoa ireo anaty tambazotra mpanondrana antsokosoka ireo harem-pirenena eto amintsika sy ny fomba fanaony. Hoy ny vaomera misahana ny loharano-karena stratejika eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ny tenany izay nanamafy fa ampahafantatra amin'ny fomba ofisialy ny fanadihadiana natao momba izay. Manaiky ny fikasihan-tanana ny ankamaroan'ny malagasy ho fanitsina ny ankizy amin'ny tsy mety ataony araky ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Afrobarometra. Isan'ny mahasarotra ny fomba anabeazana ankehitriny ny tsy fahafahana mikapoka na ny mikasitahana ireo ankizy ho an'ireo sekoly. Fandresena indro misesy no azon'ny bare Madagasikara tetsy amin'ny kianjan'ny bare Mahamasina nandritran'ny fifanitsahana kanina U23. Niondrika ray noho ny fito nanoloana ny ekipa-pirenena malagasy ny ekipan'ny Seychelles androany nandritra ny lalao miverina. Maresaka iraisam-pirenena no tanterahan'androany ny fandevenana ny Premier Ministre japonais Shinzo Abe izay maty nisy namon'ny volana Jolay lasa teo. Maro ankilany ireo japonais nidina analambe noho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fandaniana nentina nanomezana voninahitra faran'ity Premier Ministre ity. Arao avy hatrany ary ny andinindinindreo. Manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ity alina ity. Atenina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izay dia mahery ny 2.5 miliara ariary ny volam-panjakana voahodinkodina tato anatin'ny valovolana tamin'ity taona ity raha ny tatitra nataon'ny tale général ny inspection générale de l'État tamin'ity androany ity. Volam-panjakana izay nampiasaina teo anivona ministera orinasa-panjakana, commune sy ny maro hafa tsy masahana ny fanaramaso ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fampandehanan-draharaha. Hatreto ny isan'ireo inspecteur d'État amin'ny perinasa manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana Abraham Randriamana. Tsy mangarahara ankehitriny ny fitantanana ny volam-panjakana raha ny tatitra navoakany teo anivon'ny inspection générale d'État na ny IGE androany. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ny farany volana aogositra lasa teo, miliara ariary maro no voahodinkodina raha ny fitsirihana nataon'izy ireo. Rehefa natao zany ny totaliny dia nahita zay détournement 51 milliards 225 millions 212 736 ariary. Mety manontany izy adolo ny concerné amin'izay le za aloha tsy teny anarana ministera fa misy ministera zany misy établissement public dia misy koa ny collectivité territoriale zany nahitana zany fanodikotona mbola izany. Matetika zany misy ministère de tutelle reny établissement public reny dia matetika zany ao ny zavatra mitranga amin'le fanararotana indraindray ho an'le tompona andraikitra amin'le ministère anankiray. Misy ny dingana raina ho an'eo anivon'izy io mialohan'ny fanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ireo fanaraha-maso izay mandalo ny fankatoavan'ny filohampirenena.
Voarakitra anatin'ny raport kosa ny vokatry ny fanadihadiana izay atolotra eo anivon'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny toy ny fitsarana. Dia raha tsamagaika isan-tsokajy ny miady amin'ny fanodikodiam-bola ary ny ministeran'ny fitantanam-bola amin'ny famerenana ny volam-panjakana sy ny fandraisana fepetra ho an'ireo tompon'antoka. Isa-taona zay dia manao an'ilay atao hoe programme de travail milana pety alefany amin'ny présidence zany iny dia izy no valide azy rehefa avy eo izy no valide an'ilay izy dia lasa mandeha rehefa avy eo. Dia zay tsy manana pouvoir ana autosaisine fa tsy maintsy autorisé ny présidence zay qui dit président moa matetika zany na ny secrétaire général de la présidence na secrétaire général adjoint de la présidence izy ireo zany no manao anay hoe atao raha misy resaka le mission ponctuelle. Tsy maintsy misy le principe contradictoire zany aminay tsy maintsy mipetaka ao ny avian'le hevitry le olona nanaovana fanadihadiana zay vao valable iny rapport iny zany. Ty zany rehefa misy détournement dia alefa ohatra makany amin'ny président de la république akany amin'ny premier ministre iny à titre de compte rendu dia mahazo koa nefa ny ministre ny finance lana ministre ny finance amoahana an'le hoe arrêté de DP en finance misy ny service de recouvrement zany volan'angalarina sy nahodikotina rehetra. Miankina amin'ireo ratsamagaika samihafa araka izany ny fandraisana fepetra manoloana ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny IGE ary misy ny fanarahana izany. Tsy ampatreto ny inspecteur d'État eto Madagasikara raha nambarany tale généralin'ny IGE raha toka 20% izy ireo ny tokony isahana ny andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana. Miisa 13 ankehitriny ireo inspecteur d'État am-perinasa manerina ny nosy ary 7 amin'izany no miasa eo anivon'ny IGE. Tena asanay mijanona amin'le fanaovana an'le rapport ary zay tsy mahafantatra hoe efa nisy fitsarana ve raha tsy atsona izahay. Telo volana mety après an'izay dia manontany hoe aiza ny suiten'le zavatra zany fa ianao tsy afaka maniry ny olona amin'ny zanatria samy manana ny dossier zérevana samy manana ny fotoana traitevany dossier koa ny olona tsy eto toerana ihany zany ny zay atao amin'ny IGE manao fanadihadiana fa hatrany ampitan-dranomasina koa dia manao inspection amin'ireny représentation extérieure antsika ireny kanefa noho ny tsy fahampian'izay effectif zay noho ny mahavitsy ny isan'ny inspecteur d'État am-perinasa ohatry ny ampitan-dranomasina dia efa misy 7 taona mahery tsy nandalovana inspecteur d'État zany mihitsy nefa reny misy vola tantanany misy olona tantanany misy fitaovana tantanany misy trano tantanany dia zany efa mila jerena zany satria mihitatra ny sain'ny olona rehefa ohatra ka hoe tsisy zany le fisafona ataon'ny inspection générale de l'État. Le any amin'ny faritany zany inspecteur tanakaray misahana province anankiray. Manoloana io iverina 5 hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao ny fanatanterahana ny fanadinana andraisana inspecteur d'État raha toka ny ato izany tato anatin'ny 2 taona. Misy 7 ireo horaisina mandritra izany ary misy ny fepetra takiana ho an'ireo mpifaninana. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohateny vaovao no entina tamintsika teo dia nivoaka ny fonjo ireo voaroroa tamin'ilay raharaha volamena 7 kilao sary natao Komoro ny farany volana Desambra 2020 lasa teo fanontaniana petraky ny maro manoloan'izany dia ny hoe iza no manana ny marina amin'ity raharaha ity ny minisitra teo aloha Imbiky Herlaza ve sa ny prime ministre lehibe ny gouvernement Kaeton Andriatsilavo. Raha ny loharano-baovao azo fantatra ankehitriny fa nivoaka ny fonja ireo olona 4 rahatitoan'ny kotrika ilay raharaha volamena tratra tao Komoro ny 20 Desambra 2020 lasa teo voatazona teny tsy hafa tranga izay mampametra-panontaniana ny maro mahakasika ireo tompon'antoka marina amin'ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena eto Madagasikara. Nilaza sy nanamafy ny ministra Imbiky Herlaza tamin'izany fotoana fa tsy meloka ary tsy tafiditra ao anatin'io raharaha volamena io ary efa nisy olona fantatra. Mahakasika an'ilay servô dia efa fantapantatra mba tsy tenenao ny teny efa fantatra ny servô anankiroa ny tena fantatra zany anankiray malagasy teratany malagasy anankiray teratany arabo zay zany aloha na azoko tenenina aminareo. Ny prime ministre ankilan'izay nanamafy fa efa nisy fanadihadiana natao niaraka tamin'ny filoha ary voapirofo ny fanapahan-kevitra noraisina mahakasika ny raharaha iny araka ny fanapahan-kevitra nataony ny volana febroary 2020 lasa teo. Rehefa misy fanapahan-kevitra noraisina dia vao marina fa tena marina izy ireny ary tsy lalaovina ny resaka Facebook. Fantatro tsara ny betsaka ny trafic d'influence amin'ny Facebook misy ny betsaka ny filalaovana opinion publique amin'ny Facebook zany rehetra zany filalaovana ary zay ny milalao politika misy eto amin'ny firenentsika fa zany kosa tsy voatery marina ny zavatra rehetrarehetra lazaina ary tsy voatery ho raisina. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe iza ny manana ny marina amin'ity raharaha ity ny ministra teo aloha Imbiky Herlaza ve sa ny prime ministre raha toka meloka araka izany ireo olona 4 ratitoan'ny kotrika ireo nahoana no nivoaka ny fonja
Ny azo antoka aloha hatreto matoa nivoaka ireo olona ireo tsy nisy vesatra nitazonana azy. Ireo olona efatra ireo izay voalaza fa niraitsy kombakomba tamin'ny minisitra teo aloha Imbikera laza. Inona no antony nahatonga ny praiminisitra ilaza tamin'izany fotoana fa efa nanao ny fanadihadiana mikasika ny minisitra ary nahatonga ity farany onesorina tsiopikambana eo anivon'ny governemanta. Fanontaniana mipetraka izay hoe iza ny manana marina ao anatin'izay raharaha izay fa hiverina ao anatin'ny vaovao ny kolokolo sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Misy mpiasam-panjakana manery ankolaka ny olom-pirenena andoha vola manokana ho takalo ny fahavitan'ny taratasiny izy ireo eny anivon'ny ministera isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao. Laza ny otsy tompona andraikitra manoloana ny fisiany izay trangana kolokolo izay ankilan'ny ranoministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany noho izany saika maimaimpona avokoa raha ny fanazavany. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena kosa indray tsy ampy ny fametrahana politika iadiana amin'ny kolokolo eny anivon'ny ministera isan-tsokajiny ary tokony hoentitra ny fanasaziana ireo tompon'antoka ao anatin'izay. Mirana Clara. Monina ny Toliara i Ravelson no tonga eto Antananarivo hikarakara taratasy. Akoatra ny vola mihoatra takin'ny mpiasam-panjakana taminy nandritra ny fanaovan'ny karatra mahakasika ny hetra na ny carte fiscale. Nisy ihany koa hoy izy ireo mpiasam-panjakana tamin'ny ministera hafa no nandany tsy handray ny antota taratasiny raha toka tsy mandoa vola izy. Tamin'izay fotoana zay zany zaho tena hoe tsisy hevitra izy ny azahoanao an'io raha tsy alohanao. Dia aiary le tikety andoavako azy azy le taxe bakeo andoavako azy zany dia fa ohatran'izay zany le zay zany ilazako hoe raha fa fantany zany fa misy intérêt personnel le raha dia tsy maintsy ary tsy maintsy aloma le vola satria zao fa tahazo an'le carte ka voaterina aloko le vola. Tahaka an'izay zany zava-misy amin'izao fotoana zao. Zareo fa tsy mihitsy izy milaza hoe après 3 mois na izy vao mety voaray. Za olo baka agny ambany volon'ny Toliara agny après zay ny karakara dossier ko andianako aty ka après 3 mois na izy vao voaray. Tsy ampy ny fametrahana ny politika anatiny iadiana amin'ny kolokolo isaky ny ministera ho ny fiarahamonim-pirenena. Takina ny fampiarana sy ny fanaraha-maso izany isan'andro ho iatrany izy ireo. Satria tena ireo mpiasam-panjakana maro izy ireo tsy tena hoe mpiasam-panjakana rehetra kory dia manao kolokolo daholo fa raha ny fitaraina na azonay avy any amin'ny olom-pirenena izay mpanjifa ireo karazana servisy mifandraika amin'ny fanjakana zany dia mbola ny mpiasam-panjakana ny tena manao an'ilay kolokolo. Izany hoe mila mafisina ny fanatanterahana ireny karazana politika ireny, mila mafisina koa ny sazy indrindrindrindra ho an'ireo izay tratra manao kolokolo ary ireo zavatra rehetra ireo averiko foana zany hoe mila ambara amin'ny daholo be ilay vokatra firy ny fonctionnaire voasazy tamin'ny resaka kolokolo ohatra. Etsy ankilany tsy misy idiran'ny ministera ny fitakiam-bola ataon'ireo mpiasam-panjakana hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Matetika isika mitaraina eo amin'ny lafin'ny hetra, eo amin'ny lafin'ny fahatsiranana, eo amin'ny tahirim-bola-panjakana sy ny fikirakirana antota taratasy isan-karazany. Eo dia averimberina eto anivon'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola fa tsy handoavam-bola ny asa eto anivon'ny ministera ka raha misy isika maka vola amintsika ny ambadimbadika any dia fataro fa tsy ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola izay maka vola amintsika izay fa resaka ambadika sy resaka hafa izay. Raha iverenana ny taona 7 sy 4 arivo hatramin'ny taona 20 sy 4 arivo manodidina ny $1 miliara na 5,307 miliara ariary ny évasion fiscale. Izany hoe ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola-panjakana no very noho ny kolikoly. Eo anatrehan'izany, nisy ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny politika anatiny iadiana amin'ny kolikoly teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Nisy araka izany ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny birao mahaleotena iadiana amin'ny kolikoly na ny Bianco. Iverenantsika ny raharaha fanaovana tantely afa-drakotra sy ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Fantatra avokoa ireo anaty tambazotra mpanondrana ny tsokosoko ireo harem-pirenena eto amintsika sy ny fomba fanaony. Hoy ny Vomera misahana ny loharano-karena stratejika eo anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'ity androany ity. Fantatra ireo anaty tambazotra ireo ihany koa ny fahalemeny ny fanjakana malagasy raha ny fanazavany ny tenan'izay nanamafy fa ampafantatra amin'ny fomba ofisialy ny fanadihadiana natao tamina faritra maro. Gaeton Andriatsilavo.
aoriny fanadiadiana tao any amin'ny faritra isy ny fanamarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana anaty tambazotra mpanondrana antsokosoka ireo arem-pirenena eto Madagasikara hoy ny lehibe ny vaomera misana ny loharaniko arena stratéjika eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Efa fantatra ny fomba fanaon'izy ireo. Tambazotra mafy le izy ary zany hoe manana traikefa izy amin'ny famohanana zany. Fa ny zava-dehibe ny tiako apitako aminareo hoe fantatra zany ny fomba fanaony. Za tsy miditra am'le hoe iza manao iza ny mpanao an'le izy, fa le fomba fanaony zany de fantatra. Karaha misy zavatra ray nitranga tany miandro vaso Malembandy dia zaho averiko indray tsy hanonona anaran'olona zany na hoe ny asan'le olona zay tafitra anatin'ny tambazotra zay maty-paika manao an'izany fanondranana antsokosoka sy fitrandrana antsokosoka zany, fa le mamely indray fomba fanaony zao de fantatray. Anjaran'ny ministera tsirairay maka adidy ny tandrify azy manome sazy an'ireny olona anatiny ireny. Miara-miasa amin'ny sinoa ireo tambazotra eto amintsika ireo raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, fantatra ireo tambazotra ny fahalemen'ny fanjakana, indrindra amin'izao fotoana fa mola volana ny lalàna amin'ny feny arenan-kibon'ny tany izao. Fantany fahalemen'ny fanjakana malagasy. Misy olona ao anatiny le fandrarahana vatosoa zay malala ny lalàna mameny arenan-kibon'ny tany sy loharanankarena stratéjika manome anazy hoe ohatra zao no fialana raha ohatra ka misy zavatra ataonao. Zava-dehibe zany. Fantany fahalementsika tsy manana olona ny ministera, tsy ampy ny olona tokony hanenjika an'izany. Faharoa, fantany koa fa tsy manana enti-manana izy. Zava-dehibe zany. Ny tenako manao fitsidiana isaka ny faritra de vola am-paosy miala satria tsy manana ny fanjakana. Hatram'izao aloha mbola misy kely fa raha vao tsisy de tsy maintsy mijanona zany filohan'ny vomiera. Fahatelo, fantany ny lalànantsika de mbola mampalahelo fa raha ohatra ka tratra ny olona ray dia apetraka any aminy ihany zany le vato na le arenan-kibon'ny tany tratra de mipetraka aminy zay. Zany zavatra tsy mety zany, efa tratra manao tsy mety izy mbola apetraka aminy le arena zay tratra aminy. Tsy ny vatosoa ihany, eo ihany koa ny raharaha volamena. Tsy vitan'ny fanadihadiana tsotra intsony io raharaha volamena io no ny amaron'ny olona manana andraikitra ambony eto amintsika tafiditra anatiny ka antony nangatahana anokafana enquête parlementaire. Ny volamena maro loatra le olona tafiditra anatiny io ary manana ny maizy azy ny olona rehetra tafiditra anatiny io. Tsy ho vitan'ny fanadihadiana tsotra intsony le izy fa tsy maintsy nakana fankatoavana ny enquête parlementaire. Satria zay ny sisa no fenitraray zany afahatsika miditra lalindalina, afahatsika afaka miantso an'ireo olona rehetra voaroroy anatin'izany. Zava-dehibe raha ny fanazavana ny fametrahana mazava ny lalàna amin'ny feny arenan-kibon'ny tany eto amintsika. Io lalàna io izay atolotra ho dinian'ny fahefana mpanao lalàna eny Tsimbazaza ny volana Oktobra ho avy izao. Atreto, andrasana ny vokatra ny fanadihadiana mahakasika ny fanondranana antsokosoka ireo arim-pirenena. Andrasana araka izany ny vokatra izay fanadihadiana ho atao izay fa ny manitikitika ny maro ao anatin'izay dia hoe mba hisy valim-panadihadiana araka ny tokony ho izy ve hivoaka ao anatin'izay sa fanaritsaromana ny ataontsika hoe ireo trafika sy ireo afera maloto ny ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny fotsiny ho hivoaka ao anatiny io. Fa tsy mbola afaka amin'ny fanaovana réquisition ny fanjakana malagasy hanampiana ny orinasa Jiramara ny tatitra. Nataon'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ho an'ny Androany, antony mbola maro ny olana arabola eo anivon'ny orinasa sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy ihany koa ankilany hatreto ny fanadihadiana amin'ireo fifanarahana teo aloha izay nambotry ny orinasa Jirama. Lehilahy, Rainevson. Tsy mbola afaka amin'ny fanaovana ny réquisition ny fanjakana malagasy amin'ny fanampiana ny orinasa Jirama raha ny fanazavan'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo. Antony mbola marefo arabola ny orinasa, eo ihany koa ny faharetan'ny fifampiresahan'ny mpamatsy-solika sy ny orinasa Jirama. Tsy maintsy nanao réquisition ny fanjakana malagasy ny farany teo raha ny fanazavan'ny ministra hatrany. Antony tsy nisy namaly ny appel d'offre ny ireo fa mpamatsy-solika ny orinasa Jirama.
samy manana ny volany ary tsy miditra any anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny volan'ny orinasa Rirama raha ny fanazavany ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Fanampina no omen'ny fanjakana ny Rirama, mbola maro ny olana arabola sedrainy ny orinasa Rirama raha ny fanazavany ny ministra tompon'andraikitra, manampy izany ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika amin'izao izay misy fiantraikany betsaka amin'ny orinasa. Moins 450 milliards d'ariary ny bilan Rirama ny tsy naomby izany dia trosana moins 450 milliards par rapport les comptes de résultats zany. Raha ohatra ka ny condition niainana tamin'ny herintaona iny no ampiasaina amin'izao tsika amin'ny teny zao dia moins 300 milliards d'ariary tsika. Izany hoe misy ezaka teo amin'ny 150 milliards d'ariary teo zany vita amin'ny Rirama. Saingy tsy les conditions tamin'ny herintaona niainana satria niampy tahaka an'izao. Very teo amin'ny 270 milliards d'ariary teo Rirama nanarenana anandekadeka. Rappel kely fotsiny rehefa tsy nandeha andekadeka dia tsy maintsy nivadika tamin'ny centrale thermique isika. Dia ny fandaniana tamin'izany centrale thermique zany miampy amin'izay dépannage rehetra tao na herizantsika teo amin'ny 270 milliards teo. Mbola mitsy hoe atrandry ny fanadihadiana amin'ireo fifanarahana maro nataon'ny orinasa Rirama atany aloha izay manamboatra ity orinasa ity. Efa misy ny vokatra hita saingy mbola maro ny tsy manaraka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Ny adivana maro ireo contrat ireo nanomboka tamin'ny taona 2024. Tamin'ny taona 2024 tany nahitana vokatra ry satria misy zavatra nandeha, misy zavatra corrigena dia ny tsara. De mémoire nanao économie na 500 milliards d'ariary tamin'hoany isika tamin'izany fotoana zany. Izany tsy midika akory hoe misy 500 milliards d'ariary miditra tamin'ny kitapom-bola ny Rirama, kitapom-bolam-panjakana fa mba farafaratsiny tsy mipay an'izay 500 milliards zay. Isika amin'ny teny zao mbola mitoy mijerana eo vao naseho ka ny madame le ministre vao tamin'ny maraina teo zao fa mbola tena tsy mahafapo mihitsy mbola mamboatra. Tsy ngeza be akory le izy tsy tahaka an'izay 500 milliards zay. Fa ny erikeriky mahatondra drano izy fitenenana dia mbola manao an'ilay izy tsika amin'izao fotoana izao. Efa nampiasain'ny orinasa Rirama avokoa ny total be ny subvention nomen'ny fanjakana ny Rirama izay tafiditra tao anatin'ny atety-bola-panjakana izay mitentina 500 miliara ariary raha nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Fa tsy mbola mahavita ny asany araka ny tokony ho izy ny ankamaroany ireo gouvernoura tao anatin'izay 3 taona teo eo nametrahana azy ireo izay. Hoy ny mpamakafaka ara-politika iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Tokony rosoana avetrany ny fanesorana azy ireny ampandehanana araka ny hitsiny ny asa fampandrosoana. Takiana araka izany ny anaovana tombana ny tsirairay ao anatin'izay Henri Florian. Feno 3 taona katroka ankehitriny no nanombohan'ny fanendrena ireo gouvernoura ny faritra teto amintsika. Ny isa 12 izy ireo no noraisana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 12 septambra taona 2024 ary ny didim-panjakana no nanendrena ny andiany voalohany tamin'izy ireo 3 taona aty aoriana. Voatendry ho ministra ao anatin'ny gouvernemanta Ntsay Christian ny roa tamin'ireo gouvernoura ireo. Nisorona tamin'ny toerany ary tsy mbola voasolatra amin'izao kosa ny gouvernoura ny faritra aloatra mangoro. Ankehitriny tsy mbola hita taratra ary tsy voaresaka firy ny tombanezaka sy ny tomban'asa izay nataon'ireto gouvernoura ireto. Ny gouvernoura mparitra izay nisolo ny lehibe ny faritra teo aloha mbola manana fahefana kokoa ny gouvernoura satria izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny faritra sahaniny. Tokony ho apetraka mazava ny andraikitra sahaniny ny gouvernoura mparitra mba hialana amin'ny fanitsakitsahana andraikitra izay misy ankehitriny raha ny nambarany mpandinika politika. Zany angamba zay 3 taona na voatendry an'ireo chef de région nampitondrainy ny anarany hoe gouverneur zay dia lany andro tamin'ny endrika ivelantsika. Tsy tafapetraka ilay heverina fa tsy navapahefana marina kokoa aza dia nangonina any nifitany fahefana satria dia lasa solotena ny filohan'ny repoblika zany ny chef de région ny gouverneur fa tsy mipetraka amin'ilay hoe endrika lehibe ny fondrom-boakapatsy ny rapahefana azy. Ny chef de région izay tokony chef d'orchestre mandrindra miharmoniser ny fampandrosoana ity fotony andraisan'ireo be ny tanàna isaky ny commune sy ny vahoaka satria izay le mavondrom-boakapatsy sy ny rapahefana azy sy la hoe fampandrosoana tena fotony miainga avy amin'ny otrika rena izay ananan'ilay faritra. Fa ny olana zany ny fanjakana foibe mety efa izay tiany atao anao paveatsy dia manao an'izao dia lasa tetikasa ny filohan'ny repoblika no ataon'ilay
lehibe ny faritra ary misy ihany koa asa ny be ny tanàna za ataony lehibe ny faritra fa ny tena olana dia ny fifanetsana ndraikitra eo misolo tena mpanjakana sy lahy vondrom-boaka-pahatra satria omeny ny filohan'ny repoblika fahefana kokoa amin'ny fisolo tena mpanjakana zany zay fahefana politika ny lehibe ny faritra. Mbola banga hatramin'izao ny gouvernoura ny faritra Sava taoriny nanendrena ny Tokely Justin ho ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ny volana febroary taona 2024 ity. Tsy ahivana fa miisa roa ny vehivavy amin'ireo gouvernoura am-perinasa ankehitriny, ny gouvernoura ny faritra Amoronomany sy ny any Iorombe. Efa nisy indray mandeha ihany ny conseil des gouverneurs izay notanterahana tany Antsoy, faritra Sofia ny 12 oktobra 2024. Andrasana araka izany ny tombana atao azy ireo manoloana ny asana mpandreketina taminy. Lafomba vaoafa kosa indray dia manaiky ny fikasihan-tanana ny ankamaroany malagasy ho fanitsina ny ankizy amin'ny tsy mety ataony. Araka ny valin'ny fanadihadiana nataony teo anivony afrobarometra hetsankilany ho an'ireo tsekoly isan'ny mahasarotra ny fomba fanabeazana amin'izao fotoana ny tsy fahafahana mikapoka na mikasitanan'ireo ankizy. Onona saina. Nanatanteraka fanadihadiana teto Madagasikara ny afrobarometra teo anelanelan'ny volana aprily sy ny volana mety amin'ity taona ity. Isan'ny nanontaniana tamin'ireo olona mahery 970 taona ny mihoatra tamin'ireo faritra 320 ny fahafahan'ny ray aman-dreny mikasitanana ny zanany eto amintsika sy ny mety ho anton'izany. Fantatra tamin'ity fanadihadiana ity fa ny 50% ny malagasy no manome rariny ny fikasihan-tanana ataon'ny ray aman-dreny, 30% no manaiky raha misy antony marim-pototra ary ny 20% no tsy mankasitraka izany. Manamarina ny fampiasana ny kapoka sy ny fakasihan-tanana amin'ny fanitsiana ny ankizy amin'ny fitazahana azy ny malagasy dia mihevitra ny ankamaroan'ny malagasy fa azo ekena indraindray ary azo ekena foana zany ny fanasazian'ny ray aman-dreny amin'ny zanany amin'ny fampiasana ara-batana. Toanan'ireo mponina eny ambanivohitra izay hevitra izay any ankamaroany dia ireo tsy dia nahita fianarana ary ny vehivavy. Raha mankasitraka ny fikasihan-tanana ataon'ny ray aman-dreny ankamaroan'ny malagasy tsy izay intsony any amin'ny sekoly tato anatin'ny 10 taona farany araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana. Tsy azo atao no mikasitanana ireo mpianatra. Manoloana io sarotra ny fanitsinan'ny mpianatra amin'ny tsy mety ataony hoy ny tompon'andraikitra ao anivon'ny sekoly tsy miankina. Ny fanasaziana satria movoizina foana ankehitriny hoe droit de l'enfant izay somary manahirana ihany satria ararotin'ny ankizy loatra amin'ny lafiny anankiray izay zavatra izay ary tena anisan'ny mandatsaka kely ny vokatra dia tsy maintsy mijery foana zany ny mpanabe hoe inona indray no sazy ary ny tena olana zany ho an'ny ankizy ankehitriny dia izao hoe voalohany faharoa izay ihany no mandaitra iny sazy iny fa rehefa hiverenana fanoterony iny dia fa raisiny ho kilalao daholo ny zavatra rehetra. Ilay ankizy somary mihamafimafy nefany ny sazy voatery alefahana dia tena manahirana anay mpanabe aloha izay zavatra izay fa miezaka zany izay hoe ny ankizy mba hiverina amin'ny taloha ihany koa hoe mba hoe voatenenina dia manaraka na manazy. Rehefa tsy azo atao ny mikasitanana, mitady fomba hafa ireo sekoly anitsiana ny mpianatra manomboka amin'ireo zandriny indrindra hatramin'ny kilasy famaranana. Raha miakatra amin'ny niveau primaire indray ny sazy omena azy ireo amin'izay fotoana izay soit punition zany hoe mamerimberina raha ohatra ka lesona tsy hay na ihany koa hoe privé de récréation amina fotoana kely anankiray izay mamita n'ilay zavatra tsy novitany araka ny fotoana napetraka atao am-pianarana satria mety hoe variana amin'ny lalao kely izy ny tsy nahavitany azy. Ny amin'ny collège ihany koa dia ny punition dia ny collé aty am-pianarana. Ny lycée moa zany dia tena somary manahirana mandeha ihany ireo étape ireo hoe mandeha aloha ny verbal ny ambava dia rehefa avy eo mandeha ny avertissement na carnet de correspondance ary mety afara amin'ny fiantsoana ray aman-dreny mihitsy ary zany na koa hoe fandroana na mise à pied zany hoe tsy maintsy arahany sekoly foana aloha zany ireo atanatohatra ireo tsy famitana enti-mody, tsy fianarana lesona, fitabatabana, tsy fanajana, fahatarana. Ireo amin'ny akabe no mateti-pitranga any an-tsekoly. Mitombo izay ditran'ny mpianatra izay araka ny taonany ka tonga hatramin'ny fanidinana ny saram-pianarana izany ho an'ireo any amin'ny ambaratonga ambony raha ny fanazavana. Tranga izay hitakin'ny sekoly fiara-miasa bebe kokoa amin'ny ray aman-dreny ahafahana manara-maso ireo zaza.
Oam-pitenenan'ny tolo malagasy mifandraiky amin'izay ny hoe zazatiana tsy tsitsiana rotsakazo fa tsy hoe vatakazo be ihany koa no ampiasaina ao anatin'izay. Fa vaovao ny fahasalamana kosa indray dia nanomboka ny taona 2012 no nahitana fiakarany ny tany marary ny tazomoka teto Madagasikara raha ny eny anivony CSB2. Saika tazomoka avokoa no mamely ny marary indrindra ny any amin'ny tapany atsimo amin'izao fotoana izao ny tazomoka izay larana fahavalo amin'ny aretina moizana ny olona maro eny amin'ny hopitaly eto amintsika fity. Nanomboka tamin'ny taona 2012 nahatratra efatra tsy mahery ny tranga tazomoka teto Madagasikara. Niakatra avroeny izany ny taona 2012 izay nahatratra hatramin'ny roa tapitrisa ireo tranga ny tazomoka voamarina hatramin'ny taona 2012. Isa manampy betsaka amin'ny fiadiana ny tazomoka ny fampiasana ireo lay. Saingy mbola vitsy no mampiasa izany araka ny tokony ho izy any amin'ny faritra. Raha ny eto avoatany manokana ireo mitaiza kely sy ireny mitondra voka no manjifa ireo lay hiadiana amin'ny tazomoka. Be moka be amin'izao ny akady kely dia misy zaza koa dia ampiasaina sao dia le odomoka mba mampitsoka moka haiko voasamy mahavita zao. Ankoatra ny arety kibo sy arety tratra, isan'ny aretina mahafaty ireo zaza latsaky ny 5 taona ny tazomoka eto Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny OMS androany. Atreto ny faritra atsimo no faritra mena amin'ity aretina ity. Ny tsy fanarahana ireo fepetra amin'ny fampiasana lay misy odomoka no antony mampiakatra ny ta. Isan'ny anankiray izay mety afaka anazavana an'izay ngambany isa-taona tsinona misy fizarana lay foana eo amin'ny ireo zona rehetrarehetra misy an'ireo palio ireo fa matetika izy io zona mafana be dia rehefa ohatra ka matory le olona dia tsy mety hijanona ao anatin'ny lay misy odomoka. Ny zavatra misy tsinona misy voangy tamin'ny taona zao nisy 15 millions isan'ny lay izay nizarena eraka Madagasikara voangy haingana teo tany Amarivaux nisy fizarana lay 1 million fa matetika izay zao nahita sarotra an'izany ataon'olona trano naganagana sy vorona le izy satria ao anatiny tsy mitsoka mandotra le vorona dia nefa izy olombelona no tokony atsofoka ao anatiny dia manjary manana problemtsika ao anatin'izany fa raha ny hita teny amin'ireo tsena miparitaka endrehetreny ireo lay misy odomoka hiadiana amin'ny aretina tazomoka. Lay izay nozaraina maimaim-pona teto Madagasikara ka misy mivarotra. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny vidiny izay entin'ireo olon-tsotra avy any amin'ny faritra hoy ireo mpivarotra. Arakara ny tontsy dia misy tena hoe misy tombony be zany mba le olona arakara ny tonga avy amin'ny Tamatavy arakaraka ny olona mitondra ny tomba tsisy fohy be any tena akana anazy. Eo ihany fa ny olona mbola tsy dia tena misy mividy lay amin'izao. Isaky ny fahavaratra zao fa tena mandeha be ny lay. Fa amin'ny ohatr'izao izy tsy dia mbola misy mividy zany fa fahavaratra le avy ny orana dia miditsy amin'ny moka dia eo ny lay mandeha fa amin'izao tsy mandeha. Misy izao misy odomoka zao 9,000 dia 10,000 dia 7,000 sy 3 alina dia misy 3 alina. Fa misy le ampandray rony tony. Raha ny fanazavana, efa nahatratra 300 tapitrisa dolara ireo fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany niadiana tamin'ny tazomoka teto Madagasikara. Mahery ny 700 ireo matin'ny tazomoka ny taona 2012. Raha toka mihoatra ny 700 izany ny taona 2012 teto Madagasikara. Ny tazomoka izay isan'ny mahafaty ny reny sy ny zaza ary tafiditra amin'ny laharana fahavalo amin'ireo aretina mitarika fahafatesana tsaboina eny anivon'ireo hopitaly eto Madagasikara. Tanterana Etsianosy ary aharitra 3 andro ny atrikasa siantifika iarahan'ireo mpiantsehatra amin'ny fahasalamana sy ireo mpikaroka. Hitadiavana vahaolana maharitra mikasika ny ady atao amin'ny tazomoka sy ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza eto Madagasikara. Fa notendren'ny Papa François ho nonce apostolique eto Madagasikara i Monseigneur Thomas Grisany tenan'izay teraka tao Pozinanina Poloina ny 9 Oktobra 1709 ary namafisina no amasinina ho pretra ny 5 Mey 5 niditra tao anatin'ny sampandrarara diplomatika ny fiketrehana masina ny tenany voalohany volana Jolay raisy 2 ary niala tamin'ny firenena ary niasa tamina firenena maro antany Rosia, Inde, Meksika sy Brésil ary iraka maharitra teo anivony firenena mikambana ihany koa tao New York farany na mpanolotsaina voalohany teo anivony nonciature apostolique tao Jerusalema azy ny alohany nanendrena azy zao mafeten'ny pirenena maro araka izany moa ny tenany ao anatin'izay dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy mandrapitafa vetivety ary.
maizina be za mako koa boum mangina be zany mako koa boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka hoe inona fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana fiday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-paveninao mividiny manontolo balika mamiratra no avika ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais ita huilerie industrielle de Tamatave misatra amin'ny telo sy roa arivo. En septembre chez Batimax, découvrez des milliers de carreaux qui piquent les cœurs. Moins 15% sur tous les modèles. Effet parquet, marbré, effet pierre, brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mamena ny araba ho anao an-trano mbola tafaraka aminay atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Anokafantsika izay dia mbola ho lavitra ny ezaka amin'ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany hatreto ho an'i Madagasikara aorian'ny taona 2024 vao afaka ny roso amin'ny tombana isika ary ametrapetrahana ny politika hanarenana ny sehatry ny fizahantany araka ny tokony ho izy na izany na tsy izany. Sehatra maro no mila jerena akaiky anatin'izay fanarenana ny sehatry ny fizahantany izay isan'izany ny fitandrona ny lafiny tontolo iainan'ny lehilahy René Evson.
tao anatin'ny roa taona ny sy ny fiomboana sy ny fikatonan'ny sistany hita ankehitriny fa niaina avokoa ireo valajavaboary rehetra saingy nisy fiantraikany tamin'ny sehatry ny fizahantany izany isan'ny paikady vaovao napetraka amin'ny fiafanarenana ny sehatry ny fizahantany ny fanomezana lanja ny fiarovana ny tontolo iainana izay mitsinjo ny fiarahamonina sy ny afampivoarana ny tontolon'ny atoekarenina ho fampivoarana ny sehatry ny fizahantany misy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny ministera toy ny fanafonana ny fitiliana eny amin'ireo seranam-piaramanidina na izany mbola sarotra ary tsy mora ny manarina ny sehatry ny fizahantany taorian'ny krizy nateraky ny valanaretina covid-19 rany fanazavana tena mbola mizaka ireo vokatry ny krizy naharitra roa taona nolalovan'ny firenena farany teo iny izay piasa eo anivon'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Raha niverina ny sokatra indray ny sistany tamin'ny volana mars 2022 dia tsy ampy anefa noentina nanarina n'ireo fatiantoka nandritry ny valanaretina iny. Tsy misy ray apately ny ireo vokatry azon'ny taona 2019 akory ny azony nandritra ny enimbolana voalohany 2022 iny. Raha nakaiky ankehitriny ny fivoaran'ny toedrarà tao aorianan'ny fanafoanana ireo restrictions sanitaires sy vokatry izany mivatana. Azo lazaina fa tena efa perinasa tsara avokoa ireo aéroport international eto Tanindrazana. Mbola maro ny teboka mila jerena ahafahana manatsara ny sehatry ny fizahantany sy rany fanazavana indrindra ny fanokafana ny lanitry Madagasikara amin'ireo seranam-piaramanidina sy ny kompania avy any ivelany ampihena ny vidin'ny billet d'avion. Misy ihany koa fa ny sehatra hafa izay mbola mila jerena. Tanjona napetraky ny ministera hotratrarina amin'ny taona 2024 ny amerenana ny isan'ireo mpizahantany hatony ny atao alohan'ny valanaretina covid-19. Efa maro ny hetsika karakaran'ny ministera eo ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana manoloana ny valanaretina. Tsika aloha dia tsara fantatra rehefa raisinao ny statistika aloha eran'izao tontolo izao efa tena vitsy mihitsy zany hoe pays ny sasany zao fa manomboka misokatra hoe manisy zany hoe test zany au départ test à l'arrivée ny paikadintsika aloha dia izay tenenina amin'ireo mpandrahara rehetra ao anaty ana dia amafisina kosa ary dia geste barrière mba manamafy mazava loatra tsy obligatoire intsony manao an'ilay cache-bouche tsy obligatoire manao distanciation fa tsika dia miezaka foana manao gel tsika dia efa miezaka foana mba hoe anatin'izay aloha ilay mpizahantany mpandrarà zany nresana zay tsika efa fantatrareo fa nametraka nanao ezaka be tsika mba azahoantsika zany an'le certificat amin'le hoe destination ma surantsika resaka covid no resana ny mpandraha rehetra dia nahazo formation tamin'izany loha hevitra no safidiny ny fivondronana iraisam-pirenena momba ny fizahantany sy entina anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany androany ny hoe andinika indray isika ny sehatry ny fizahantany ankehitriny. Androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany saingy ny faraiky amin'ny 20 oktobra ho avy izao no ankalaza izany ny eto Madagasikara izay ho atao any Ampefy. Fa nankalazaina androany teny nospatrana ny faharoa amby 20 taona nijoroan'ny vondrona polisy munisipal teto Antananarivo renivohitra tonga nankalazany teny antoerana ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay notarihany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa Daniela Minoarso. 17 septambra taona 2000, 17 septambra 2022 feno 20 taona katrokandroany nijoroan'ny polisy munisipal teto Antananarivo renivohitra raha iverenana ny tantara. Nisy ny fampiofahana voalohany ho an'ireo niditra ho polisy munisipal teto an-drenivohitra tamin'ny 17 septambra taona 2000. Io izay andro ny fanandrify koa tamin'ny fanamboarana ny tobon'ny fondron'ny polisy munisipal teto Anosipatrana raha toka mbola abattoara sy toerana fametrahana fatina fiara na ruine teny an-toerana tamin'izany fotoana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra tsy aivina. Mahana ny andraikitra sahany ihany koa ny polisy munisipal eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Ny andraikitry ny polisy munisipal dia mizara roa miavaka tsara. Voalohany indrindra dia izy mitandroko arona vozina, mitandro filaminana eo ambany fahefany teny tanàna. Ary ny anankiray faharoa ho an'ny vahoaka sy ny tanàna Antananarivo dia izy miantsehatra amin'ny fandaminana isan-karazany amin'ny teny frantsay hoe police administrative, filaminana, fampanatsana ny fahadiovana ary ny fitoniana eo amin'ny ponina zany. Ankilany, nisy ny fivoarana teo anivon'ny vondrona polisy munisipal tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ireo taon-dasa raha ny fanazavana. Ny zava-dehibe hatreto amin'ny isan'ny vorona aloha
dia mitombo isan-trano izy ireo tsy manana ntsony ny ankehitriny atao hoe risque de chômage satria tafiditra ao anatin'ny sokasokajy anisan'ny mpiasam-panjakana izy ireo ao anatin'izay mitombo ihany koa ny faripaizan'ireo sy ny fahalalan'ireo satria ny formation lasa ray taona ary efa navoaka raha teto amin'ny toerana ihany koa ny sarika manokana ny fen'ny polisy municipal izay ahafahan'izy ireo mamikitra tsara amin'ny fanatanterahana zareo ny asany. Polisy munisipaly misy 570 amin'izao fotoana no miasa eto Andrenivohitra. Raha toa ka hivoaka tsy ho ela kosa ireo polisy munisipaly misy 100 hanatevin-daharana ireo polisy munisipaly voalaza ireo. Ankoatra izay, isy ihany koa ny fampidirana polisy munisipaly vaovao misy 200 amin'ity ka vinavinaina ahafeno 500 ireo mpandraraha munisipaly afaka hiasa eto Antananarivo renivohitra amin'ity taona 2024 ity. Fa manoloana ny fanesoran'ireo mpivarotra teny amin'ny tsena amin'ny petite vitesse izay nitarika fifanoherana teo amin'ny mpivarotra sy ny komuna Antananarivo renivohitra. Ny sabotsy lasa teo nitondra fanazavana mahakasika ny fipetrano raisina tamin'ity androany ity ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fanampanazavana. Iny eo amin'ny petite vitesse any tsy hoe ny komuna no manapaka sy mandidy amin'izao fotsiny. Be dia be ny fitaraina amponiny. Anisan'izany ny mpivarotra anatin'ny petite vitesse izay mitaraina hoe tsy tafiditra ao mihitsy ny mpanjifa. Ny fifamoivoizana moa resahana fandriam-pahalemana sy ny sisa. Ka ny toerana ao amin'ny petite vitesse mbola malalaka efa nifampiresaka ihany izahay hoe midirina aloha anaty tsena dia vonony niditra anaty tsena moa zany dia efa misy toerana miandry anazy ao. Raha tsy vonony niditra anaty tsena izy dia mitery mitady toerana hafa satria io lalana io ilaina Antananarivo raha miala-kely nareo ka andeha any Anosy iny zao anisan'ny lalana tokony sokafana mba andehanana ny tomobile. Ka izay no nahatonga an'izay assainissement zay. Fa tontosa tamin'ity androany ity ihany koa ny fanolorana mari-pahaizana ho an'ireo olona notsongaina manokana ary nahazo fampiofanana momba ny zaitra tao anatin'ny fandaharana asa ifanombonana anatsarana ny toeram-ponenana jarizary eto Andrenivohitra na programme participatif pour l'amélioration des bidonvilles tetika asan'ny komuna Antananarivo renivohitra natao hanomezana tosika ny vehivavy matianina anatina sehatra asa iray. Notoloran'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra mari-pahaizana androany ireo mpianatra misy 20 manaraka fianarana asan'ny sehatry ny fanjairana. Monina eny amin'ireo trano fonenana tsy zarizary ny ankamaroan'ireo mpianatra ireo ary miana ao anaty fahasahiranana. Fanatsarana ny toeram-ponenana sy fanomezana asa maharitra ho antom-piveloman'ireo sarangan'olona marefo monina eto Antananarivo renivohitra no tanjona amin'izao tetika asa izao raha ny fantazavana. Vita fiofanana izy ireo manana ny fahaizana izany manao ny zaitra. Nomena ihany koa izy ireo fampiofanana mahakasika ny hoe kady tsotsotra ahafahana mitantana ny orinasa manokany izay ezahana zany hoe hitondra fahaleovantena ary ekonomika ho an'ireo vehivavy ireo sy ny tokantranony tsirairay avy. Ka izay zany ny tanjona fanomezana traikefa fahaizana ary koa fanokafana lalana zany eo amin'ny sehatry ny asa. Ny atelier coupe et couture dia mijanona ho fanana ny commune urbaine Antananarivo. Efa niomana ny amin'ny fampaharetana n'izany atelier izany ny commune urbaine Antananarivo amin'izao fotoana izao mba ahafahana trany manofana sy manome ny sahaza zany ho an'ireo mponina Antananarivo renivohitra. Araka izany, hisy fandinihana manokana ho fanomezana sehatra ireo izay nitolorana mari-pahaizana androany hivelatra sy hisonitra eo amin'ny sehatry ny fanjairana ary hiasa avy hatrany eny amin'ny orinasa lehibe momba ny zaitra na amorona asa manokana amin'izany sehatra izany. Ao anatin'ny singa amin'ny asa izay ho tanterahana zany dia nanofana vehivavy 20 izay eny amin'ny toeram-ponenana jarizary. Tanjona moa dia hanatsarana ny fari-piainan'izy ireo. 2 volana no natao ny nandritra ny fiofanana ary ny tao amin'ny komuna ambonivohitra Antananarivo no nifidy sy nisafidy ireo olona tokony andray an'ilay fiofanana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 Madagasikara no efa nisitraka ny programmanasy io ary tanàn-dehibe anankitelo no tena nisitraka azy mivantana dia Manakara, Moramanga ary Antananarivo. Izay eto amin'ny komuna ambonivohitra Antananarivo na etsika hanatsarana an'ireo fari-piainana ireo mponina eny amin'ny toeram-ponenana tsy zarizary. Tsy aivina, monina eny amin'ny faritra na fonenana tsy zarizary ny 770 ny mponina malagasy. Maro amin'ireo ny tsy hanasa sy sahirana ara-pivelomana. Manoloana io, hitoy hatrany ny fanatsarana entin'ny commune, ahafahana manome sehatra ireo vehivavy mpandraharaha ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsy zarizary eto Andrenivohitra.
fa hiazoany Soalala vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola mitony famonoana afo noho ny firehetana ao amin'ny fahatarovana be de Baly ao Soalala amin'izao fotoana izao, mifanometanana amin'ny famonoana ny afo ny fokon'olona sy ireo tompon'andraikitra isan-karazany ankehitriny ka antony tsombola ahafantarana ny avelaran-tany maisy sy ny fahasimbana vokatrizay. Gaeton Andriatsilavo. Andro maromaro izay nitrangana doro-tanety ao amin'ny distrikany Soalala ary lasibatra amin'izany ny ao anaty Bay de Baly izay faritra arovana. Ny Bay de Baly Soalala izay ala fonenan'ireo sokatra angonoka sy ireo gidro ary zava-mananaina maro samihafa. Isan'ny mamevahana ny fiparitahany afo sy manafaingana ny fifindrany ny fisiany ny varatra azy amin'izao fotoana. Nidina tany an-toerana nanampy ny fokon'olona ireo manam-pahefana sy mpitandro filaminana anjatony, ny solombavambahoaka sy ny olom-boafidy ary ny ministra tompon'andraikitra Omaly. Isan'ny mpitandro filaminana amanjato no avy any amin'ny 3 ariva any isy ihany koa ny fitaovana ny sakao izay efa misy nentinay eto fa mbola isy ny ho tonga ihany koa ny drone afaka fotoana vitsivitsy ahafahana mi-identifier hoe aiza ny toerana ahafahan'ny fokon'olona sy mpitandro filaminana sy ny olona rehetrarehetra miditra zany satria izay ny tena manahirana ankehitriny tsy fantatra hoe avy aiza tsara ny afo dia sarotra amin'ny olombelona koa no miditra satria le rivotra mafy dia mafy. Atreto tsy fantatra ny fiandohan'ny afo ka nahatonga izao firetana izao. Raha ny voalaza ny tompon'andraikitra, ny famonoana ny afo no atao lara-pahamehana ka orin'izay vao iroso amin'ny fanadihadiana. Araka izany, mitoy ny famonoana ny afo ao an-toerana, toizana ny fanadiovana sy ny fanokafana ary ny fanaleabiazana ny aro afo ao Bay de Baly. Efa misy ihany koa toerana fitobian'ny fokon'olona sy ireo mpamono afo rehetra ao Antsohibe. Ny ala ao Ambinda, iray amin'ireo bloc misa 4 ao amin'ny Bay de Baly tsy ahivona no ny andohaniny ity afo ity. Hafa kosa indray dia manameloka ny fanimbazimbana sy ny fanoratsoratana izay atao eo amin'ny tsangambato ny filoha Philbert Tsirana eo Antaninarenina ny antoko PSD araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Tokony samy ananja ny fanana ny ombonana avokoa ny rehetra ho ny solotena ny antoko nandritra ny tafa ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay efa nandray ny andraikitra tandrify azy tao anatin'izay fanampanazavana. Manoloana ny fanimbazimbana nisy hitantsika maso tamin'ity tsangambaton'ny filohampirenena Philbert Tsirana Omaly sy afaka Omaly regny tsy mety aminay antoko PSD no hitazam-potsiny nahangina amin'ny zavatra iny satria irahantsika mahalala fa nitsika jiaby izy io, nitsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra. Io filohampirenena Philbert Tsirana io indrindra io tsangambato io anisany fitaratry ny fahaleovantenantsika malagasy, fitaratry ny fiandrianam-pirenenantsika eto Madagasikara. Zany hoe raha antsika malagasy no mahavita toe-javatra fanimbazimbana io tsangambato io toy ireny heverina fa manimbaziba ny maha-malagasy antsika. Dia izany mahatonga anay tonga eto saika andray andraikitra satria hitanay fa tsy afaka janona ela eo iny zavatra iny. Nefa isorana manokana ny fitondram-panjakana izay soloan'ny commune urbaine ny Antananarivo tena nandray andraikitra na mahafazy io. Tonga teto izay maraina saika mahafazy fa efa nifafan'ny commune. Iverenantsika ny trangana firetana fa teny namontana Nozobe kosa indray dia fitaovana maro mifandraika amin'ny fivarotakazo no may kila ny afo Omaly tokony ho tamin'ny fitoralina tetsy amin'ny toeram-pivarotakazo iray tetsy namontana. Tombanana nanika ny 300 tapitrisa ariary ny vidin'ny fitaovana simba sy ny kila ny afo nandritra izay. Araka izao hita amin'ny sary izao, fitaovana maro toy ny machine fanamboaran-kazo sy karazan-karo maro namidy teto amin'ity fivarotana iray teto namontana ity no may kila ny afo vokatry ilay firetana Omaly alina. Raha ny fanazavana, ny fisian'ny court-circuit avy amin'ny labogie no nahatonga ny firetana. Ny andohan'ilay izy ohatran'ny nisy afo kely dia nandoro fila moa dia lasa niteraka court-circuit be ilay izy. Nisy nahitana anazy voalohany nisy afo dia nitatra tonga dia nahazo an'ilay compteur moa zany izy dia tonga dia iny napitatra an'ilay afo be haingana. Tonga an'ilay afo ohatran'ny nisy afo kely nirehitra zany satria ny anay ny jiro tety tapaka. Tsy tapaka fa tsy nandeha. Dia nisy afo nirehitra tsy haiko hoe nampirehitra labozie zareo sa ahoana dia nahazo fil dia iny no niteraka court-circuit. Fa tsy hay moa zany fa zay no tokony ho izy. Satria izay ma tsy mipetraka ato fa ny andro koa vao mifidy zany dia mbola re an-trano izay no sakafo. Raha tsy ahivona,
omaly tokony ho tamin'ny fitora alina teo no tranga ny firehetana teto amin'ity fivarotakazo iray teto namontana ity. Ny afo izay voafehiny ireo mpamonjy voina 10 minitra taorian'ny firehetana raha ny fanazavana. Ampompe aloha tena isaorana anazy betsaka fa tonga aloha tsara ara-potoana izy fa raha tsy nisy anazy dia ngitatra be le afo satria aingana izy dia tonga. Akaiky raigna zany izy dia tonga dia misaotra an'ireo fokon'olona sy ireo mpiara-monina sy ireo polisy gendarme koa tonga teto mba mifehan'ny tanàna hoe mba indraindray misy manararoatra ny sasany. Marina, olona mandinina ny 30 mahery eo no nivelona tamin'ity fivarotakazo teto sy namontana ity. Vaovao ny fanatanjahantena taranja baolina kitra kosa indray dia fandresena indromy sesy no azo ny ekipa pirenena ny Bareny Madagasikara. Tetsy amin'ny akanjan'ny Barema Masina nandritra ny fifanitsanana kanina 3-22 ho an'ny latsaky ny 3-20 taona raha ny alalao mivenina ho an'ity androan'ity. Niondrika raino 7 nanoloana ny ekipa pirenena malagasy ny ekipa pirenena ny Seychelles tamin'ity androan'ity. Abraham Randriamana. Tamin'ny efatrora tolakandro nanomboka ny lalao miverina ny fandonan'ny Barea ny Madagasikara sy ny ekipa pirenen'ny Seychelles tafiditra anatin'ny fifanitsanana kanina U23 izay notontosaina tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany. Napiditra ny baolina voalohany ekipa pirenen'ny Seychelles teo amin'ny minitra 4 tamin'ny alalan'ny afandia. Niezaka nanao ny valim-panafiana ny Barea ny Madagasikara ary natafiditra ny baolina teo amin'ny minitra 7 ilalanina. Nidoy ny famonoana ny baolina ho an'ny Madagasikara teo amin'ny minitra 11 sy ny minitra 17 tamin'ny alalan'ny Hela Darisy Arnaud. Isa iray no telo no nisarahany rotota nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny minitra 4:20 kosa napiditra ny baolina 4 ny Barea ny Madagasikara. Nafatany baolina fandroany kosa i Arnaud tao aorian'izay. Nanjaka hatrany ekipa pirenena malagasy nandritra ny fizaram-potoana faharoa. Isa iray no 7 araka izany no nisarahany ekipa pirenen'ny Seychelles sy ny Barea ny Madagasikara. Itoy amin'ny fihaonana amin'ny ekipa pirenen'ny Gabon fa 13 ny volana Oktobra izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny fifanitsanana kanina U23 ho an'ny Barea ny Madagasikara. Anovelany dia notanterahana tamin'ity androan'ity ny fandevenana ny praiminisitra japonais Shinzo Abe izay maty nisy namoniny volana Jolay lasa teo. Maro ankilan'ireo japonais nidina an-dalambe noho tsy fankasitrahany izy ireo ny fandaniana nentina nanomezana voninahitra faran'ity praiminisitra ity. Tamin'ny Pombutugan Japon androany no nanatanterahana ny fanomezam-boninahitra farany ho an'ny praiminisitra japonais teo aloha Shinzo Abe. Anarivon'ireo olom-panjakana tao an-toerana sy avy any amin'ireo firenena hafa no nanatrika ity fanaovam-beloma farany ity. Isany amin'izany ny filoha-hevitra Amerikanina Nicolas Sarkozy ary ny praiminisitra Britanika teo aloha. Nandritra izany fanomezam-boninahitra farany izany, anjato ireo olona nidina an-dalambe ary nanao fihetsiketsehana tao Tokyo. Antony, tsy mankasitraka ny hetsika lehibe izay nomezana voninahitra farany ity praiminisitra ity roponina. Tsy mendrika io praiminisitra io ny fanomezana voninahitra lehibe tahaka izao. Maro ireo resabe izay niparitaka tamin'ny fotoam-pitondrany izay mbola tsy nahazoana valimazava hatreto. Ankilan'izay, isan'ny nahatezitra ny maro ny volan'olaniana tamin'ity fikarakarana ity fanomezam-boninahitra farany ity. Nahatratra 20 tapitrisa euro ny vola nampiasain'ny fanjakana tamin'ny fandevenana sy ny fanomezam-boninahitra farany. Raha ny hitany an-toerana amin'izao fotoana, miaina fiakaran'ny vidim-piainany sy fampiakarana hetra ireo mponina any an-toerana ka antony nahatezitra ireo japonais maro. Maro ireo olona manana fahasarotana ara-bola amin'izao fotoana taorian'ny aretina Covid-19
mahamenatra raha toka vola ny mponina no ampiasaina sy olanina amin'ny fandevenana ny Prime Ministre Shinzo Abe. Ny Prime Ministre any atoerana no topokevitra tamin'ny fanatanterana ity fanomezam-boninahitra farany ity, raha ny fanadihadiny, saingy ny impolo isan-jaton'ireo Japoney no tsy nanaky izany. Dia izay ihany koa no namanana ny fampahalalam-baovao an'ny androany, naiza misy anao ankasitrahana trano no hitondrana ny teny fisaorana ho anao nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity. Veloma tompoko. Vous a présenté Ni Vavao. Brillant mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.